ahoana marina tena fitondrana niomana tokoa ve no mitondra ankehitriny fantaniana lehibe ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena tokoa izany ankehitriny ny arantsika nahita tsara fa nisy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritry ny fampielezan-keviny ary mbola nitoy izany fampanantenana izany hatramin'izao fampanantenana izay voaraikitra antsoratra tao anatin'ny fandaharana asany nandresena lahatra ny vahoaka nambarana tamin'ny fotoana io fa efa vonina ny mpamatsy vola ireo tetikasa rehetra ary efa vita avokoa ny fanadiadiana na ny etude amin'ny fanatanterahana ireo asa ireo atreto dia nofinofy avokoa ireo fampanantenana ireo krizy amin'ny lafiny maro i Madagasikara isan'ny firenena manana loharano betsaka i Madagasikara ranorano fotsiny no resaina iarahantsika mahita nefa ny olany rano fisotro eto amintsika io tsy misy vahaolana ve ny fanatanterahana ny filany vahoaka amin'ireo sa tsy mifantoka amin'izany ny politika ny mpitondra tsaroantsika tsara angamby ity zavatra nitranga tao amin'ny adevitra izay nataon'ny kandida Marc Ravalomanana sy ny kandida Andry Rajoelina ity tao amin'ny fahitalavim-panjakana zavatra misy fantaniko tsy azo kely inona moa le dame toadrano antsy barrage reny tianao lazaina dame rano miangony angononao ny rano ohatra n'ity zao ty boribory ty de angononato zay atao hoe dame fa tsy madama dictionnaire vaovao zay zany dictionnaire vaovao zay zany zay dame eny e manontany kosa izy hoe dameko tsy madama akory fa dame dame lizy zay mihitsy ny anarana fa mitaditsika ny omehezana io teny io tamin'izany fotoana izany dia tena tsy fahalalana tokoa ve mahagaga ihany mantsy raha toa ka olona hitantana firenena no tsy mahafantatra fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka toy izany tsara aloha ny manamarika fa ny dame dia fitaovana natao ho fanangonan-drano ary ireo firenena matanjaka any ivelany dia saika mampiasa izany avokoa velorano no nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny ho an'ny vahoaka malagasy ary dia velorano tokoa no mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny mitandahatra ny bidon mavo eny amin'ny fatsakana tsy mahagaga raha izao no mahazo ny malagasy satria ny politika ny mpitondra ankehitriny io mihitsy no efa tsy nifantoka tamin'izany ny sosialim-bahoaka fa bilodinina manara-penitra sy tranomora sy ny maro hafa no ventivetesina izay ireo aza mbola tsy hita ny fototra hatramin'izao aina ny rano ary tsy afaka misaraka amin'ny tontolo andro ny sambatan'olona io isasan-tanana mila rano ahandro sakafo mila rano mangetaheta mila rano eny fa na avy manao maloto aza mila rano tsy miaina an'ireo ve ny mpitondra ity no zava-misy eny anivony Universitem-Panjakana eny Akatso tsy misasa no sady tsy mahandro sakafo leo ny vokatry ny tsy fisindrano efa ho lava ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité universitaire Ankatso voalohany nanapa-kevitra ny hanao fitokonana izy ireo io maraina io anairana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajy ny voakasika amin'izany bloc 3 amin'ireo bloc 7 antoerana no fantatra fa mijaly tanteraka amin'izay tsy fisindrano izay raha manodidina ny 20 eo farafahakely no isan'ny mpianatra mipetraka amin'ny bloc iray vinavinaina ho 700 izany ireo mpianatra fa irano tanteraka adiny 2 eo ihany farafahabetsany no mandeha ny rano ao anatin'ny iray andro tapaka foana ny rano misy fotoana ary hoe mandritra ny 2 semaines dia tena tsisy rano mihitsy ny aty efa nifampiresaka tamin'ny administration any zay nanao resaka databatra fa hodiny zareo tsy hita le zavatra zany fa manao zao fihetsiketsehana zao zay noho ny tsy fisiany rano efa nandritry ny 1 semaine zay nefany le rano mandeha amin'ny ray maraina ka hatramin'ny 3 maraina eo nefa nizay hianatra ny après an'iny resaka fahadiovana zany efa tsy hisy tsony efa hatramin'ny taona 2024 no mijaly rano ireo mpianatra eny Ankatso voalohany amin'ity indray mitoraka ity dia tsy anaiky izy ireo raha tsy misy ny famahany fitondram-panjakana ny olana amin'le bloc sasan'ny rano mandeha ny rano lasa filaharana be ny any amin'ny bloc ihany dia lasa misy
lasa miteraka conflit entre ny mpianatra le izy hoe nareo matsaka amity aminay manimba ny robinenay ohatra de zay manova vide robinet foana de lasa tsy mifanome rano zay de lasa miady ao anatin'ny cité nialana an'izay mihitsy zay mahatonga ny amitaky ny zoanay zao hoe mba alefasy le rano azafady indrindra tompoko sady nitanay am'le izy ane ny manodidina ny akatso misy mandeha le rano fa ny amin'ny bloc mihitsy tsy azonay fa maninona tsy mandeha matetika moa tenen'izao hoe resaka pression le izy resaka pression ary ialany tompony anjaikitra ao amin'ny croix andro angalana foana hoe tsy voavahanay io fa de fa ohatr'izay foana depuis efa elaela mihitsy sekolim-panjakana ve dia izay no zava-misy ireny olana atrean'ny tanora malagasy ireny dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fanatanterahana ireo ny fianarany satria ny rano fotsiny dia efa fieritanaina ny fahazahoana izany anao ahoana zany ny ho avin'ny firenena raha ireo tanora ireo no tahaka izao ny fiatrehan'ny fianarany ho an'ny mpianatra ihany izay fa mba manahoana ihany koa ny sarababe-mbahoaka ity no fanadiadiny ny mpanao gazety nalatra toy ireny akarany ireny ireto bidon marobe ireto tsy mbola nandeha akoron-drano tetỳ Ambatolampy ateiroka raha tokony tamin'ny valora maraina nisy nietsika tesitra mponina tsy misy vaholana maharitra raha nambaran'izy ireo na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny orinasa Satrirama amin'ny 12 alina pompe mandeha mandaparaina ny andro tsisy rano mandeha rehefa vehivavy ireo mandaparaina ny andro matory eto tsisy rano efa 3 andro tsy hoe androany fotsiny fa isan'andro zany ranonay dia manao ohatr'izany foana vehivavy zay mila misasa mila manasa tanana fa taonany maro mihitsy ty ranonay ity tsy mandeha ary efa niaritra foana zay Ambatolampy na mipanofa trano iny mitsoka daholo satria mijaly rano eto Ambatolampy ka efa feno loatra ny kapoaka dia efa mitobaka dia tsy mety aminay tsony satria tsy nisy tsony na rano ray taty takiny amin'ny jiramazy mandehanany ty rano ity satria fijaliana foana nay asabotsy salahady io alefa ny mandeha be inona tompoko ny andavanandro ny tsy andanany mandeha fa zara fa mandeha ohatran'ny tsitina kely mandeha amin'le rano dia mba anahitra ny tompona ndraiky tarehetra momba nyty rano ity zany izay satria tsy misy rano mandeha tsony na ray mitatera mijaly Ambatolampy tsisy manana rano tsony rehetra tanana Ambatolampy any tokantrano na mpandefa rano any trano na miandry ety ivelany tsisy manana rano raha mandeha dia amin'ny alina amin'ny ray alina na amin'ny 12 matory ety amin'ny arabe ny akamaroan'ny olona tsy misy rano sotroina dia rehefa tsy mahazo ao anatin'izay ory zay dia efa tsy misotro rano satria raha tsy manao hetsika mihitsy zay tohatra tsisy ahita hoe tsy misotro rano ny any atsimo no enjehanao nefa ny eto an-talina avilla zay hitan'ny masonao tsy hitanao akory raha fa tsy mandeha ny rano dia eto foana zany reo bidon reo aloha zay ny fanapahan-kevitra vahoaka eto Ambatolampy ateiroka ka eritrereto ny fahasairana nefa be dia be nefa mbola hividy rano 500 sainkin'olona mampalahelo tsy tsisy karama zao am'izao tsy tena tsisy vola mihitsy dia nefa le rano mihitsy zao ny tena fivelomanay nefa raha vao mitady rano any amin'ny bobao zao dia ataony 500 ny bidon ataony 5000 olona vao makany Andramena Ambova zany nataon'le olona mazava ho azy fa sarotra ny fahazahoana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao isan'ny nanaitra ihany ny nahita ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo fa nampahan-kevitra zay hita fa kitaitaitra ihany mba tsy hitenenana hoe hevitra taingina no omeny ny fanjakana raha io fanapahan-kevitra io mantsy no jerena dia tsy misy mahasamihafa azy amin'ny hoe ny vidim-bary no miakatra dia kapoaka no amboarin'ny fanjakana voalaza mazava ao anatin'io tatitra io fa anao lavadrano indray ny fanjakana ity tokoa no hoe ny antratra tsy lavo ka avoa indray ny ray laibeany manana vola olanina amin'izany ny fanjakana ina no tsy karakarana ny fantsona sy ny olan'ny pompy izay fahazahoana rano fisotro madio io miala amin'ny fandaniam-bola amin'ny fanamboarana kapoaka izany dia io indray alaivisaraintsaina ngeny hoe mivory ireo minisitra miaraka amin'ny mpitondra eto amintsika mipetraka ny fanontaniana hoe mitaraina ny vahoaka amin'ny fakana rano fisotro madio dia tsotra ny valiteny ndao anao lavadrano fa fandrosoana ve ny tanjona sa fiemorany
tsy ny fisitrahany vahoaka malagasy ny rano fisotro madio isan-tokantrano amin'ny alalan'ny pompy ve ny tokony ho tanjony fa fitondrana ahoana mariny ity misy eto ity e efa misy ihany koa ve ny dravitra momba izany raha mpitondra efa niomana no mitondra antsika dia tokony efa nisy ny fiomanana amin'izany olan'izany satria efa nisy teto io olana io saingy noho ny tsy fiomanana azy dia vao maika miasarotra ny fiatrehana azy io dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena mpitondra niomana tokoa ve ireto mpitondra ireto sa ahoana mariny ahoana mariny